Talanjona sy gagamo andramatoa ankoay raha nanehony heviny mikasika ny taom-baovao malagasy. Nahoana no tsy ofisialy ny taom-baovao malagasy hoe ankoay raha nanehony fanehoan-keviny. Fanapahan-kevitry ny mpitondra indray mandeha dia ampy maha ofisialy ny taom-baovao malagasy hoe Andrianarisoa amikolo hasina ankoay. No hamafisiny fa efa maro ny fampahafantarana mba aha ofisialy izany, saingy mety misy ireo tsy manaiky na manana fomba fijery hafa hoy izy. Nilaza kosa ankilany Igasikara Fensoa ilay ministry ny serasera teo aloha fa isa lisoka ny fisian'ny fifampizirizirinina eo amin'ny ireo samy mpandala sy mpahay ny fomba malagasy amin'ny ady hevitra hoe martsa april veno isa septambra. Anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa fa efa nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra moa ny hanokanana andro iray tsy hiasana ho an'ny taom-baovao malagasy, saingy miandry ny fakan-kevitra nasionaly ny hanapahana daty mahakasika izany. Amin'izao fotoana izao ihany koa anisan'ny malaza sy miteraka ady hevitra be dia be ny mikasika ny famerana vola arivo ariary ilay vola taratasy. Hanome vahana ny vola elektronika ny famerana arivo ariary ny vola taratasy. Raha petraka ho arivo ariary ny vola taratasy lehibe indrindra eto Madagasikara dia hiroso amin'ny fampiasana vola elektronika ny ankamaroan'ny fifanakalozana hoy Rojo Razafindralambo ilay mpahay toekarena. Ny vola taratasy kosa ho voatokana amin'ny ireo zavatra kely vidy toy ny biskuit na vary madinika hoy izy hatrany. Hanome vahana ireo mpampiasa mobile banking ihany koa ny firisona amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy ahivina araka ny vinavina eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara moa dia dinihina ny fametrahana rafitra vaovao izay tsy hoatra ny arivo ariary ny vola ambony indrindra mivezivezy. Voalaza fa tanjona amin'izany ny hanamora ny fampiasana vola amin'ny andavanandro amin'ny alalan'ny fampihenana ny isan'ny ôtra. Tsy manaiky ny hiverenan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha intsony ny fivondronam-beny ray aman-dren'ny mpianatra. Tsy mahay mitantana iny ministra teo aloha iny ka aleo tsy averina intsony hoe ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto ka manao fanerana amin'ny premier ministre vaovao sy ny filoha Mikael Randrianirina izy reo tsy hamerina izany olona izany intsony. Takiany izy reo mba olona manana trakefa, teknisiana ary mahay olana fanabeazana fa tsy olona anao handrakandrana no apetraka eo amin'ity ministera ity hoy ihany ny fanambarana izay nataony ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto. Raha tsorina dia tsy mampian'ilay ministera mato ministra tsy ekena zony ny fiverenan'ny ministra teo aloha tapana ministera satria nanitony fotoana nitapanany no lasa misy fitakim-bola akoatra ny saram-pianarana aminay ray aman-dreny. Vola anaovana kopy ny visite médicale lasa noavana vola ihany koa amin'izao fotoana izao irahantsika mahita fahasahirana ny ray aman-dreny mpianatra. Dia izay no anisan'ny antony anaovanay amin'izao hetsika izao. Izao hetsika izao dia hetsika fanahirana. Raha misy ny sanatriavana mbola fiverenana makoministra dia mazava ho azy fa mafimafy izao ny hetsika satria ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara mihitsy no sahirana ary tsy tokony hiandolo-bola ohatra ny saram-pianarana. Ny saram-pianarana ary raha ny tena tanjonay sy ny fanindrinay dia ny anafoanana azy tanteraka satria ny lampanindrenantsika dia milaza mazava ny 2020 amin'ny fanjakana dia manome fanabeazana maimaimpona ho an'ny malagasy ka ministra afaka manatanteraka izany manaja izany lampanindrenana izany manatanteraka izany antininy eo amin'ny lampanindrenana izany no angatahanay atao ministra ny fanabeazam-pirenena. Raha tsorina dia tsy mampian'ilay ministera mato ministra. Araka ireo soratra hitantsika ireo tao anatin'ny efa-bolana dia nisy ny ami appel à manifestation d'intérêt izay nalefa ho an'ny olona izay te hanao draine. Hatramin'izao nefany dia draine latsaka am-polo, 5 enina no voatendry amin'ny 4 izay everitsika fa tsy fahaizana miasa zany satria ny poste ny draine dia poste technique. Dikany tsy tokony hisy antony mihitsy miaraka nandeha ny appel à manifestation d'intérêt tokony hiara hivoaka ny draine rehetra. Anisan'ny zavatra tsapanay koa hoe tsy mahafehy asa andramatoa ministra dia lany andro amin'ny fitetezam-barotra. Mandany volam-bahoaka amin'ny fitetezam-barotra nefa ny olana ifotony tsy misy olana izany indrindra no hitsokonay sy takinay ny tsy fanekena tsony ny fametrahana famereana andramatoa ministra. Manao antso izahay amin'Andriamatoa Filoha izahay ray aman-dren'ny mpianatra dia matoky ianao Andriamatoa Filoha. Anisan'ny zavatra angatahanay foano ny
fangarana vola amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra akoatra ny saram-pianarana. Ramatoa Fanirisoa Erinaivo anisan'ny ramatoa izay tena be mpanaraka indrindra moa ity ramatoa ity tamin'ny ireo ministra izay nandrafitra ny gouvernementany premier ministre Herin-Tsalama Rajaonarivelo. Nilaza moa ity ramatoa Fanirisoa Erinaivo ity ny hoe aty ivelany aho ka tsy mahalala resaka IST hoy izy. Namoaka ranty i ramatoa Fanirisoa Erinaivo ary nilaza fa tsy ministra misahana ny fitsarana intsony ny tenany hatramin'ny nandravana ny gouvernementa. Nohon' izany hoy izy dia lavitra tanteraka ahy izany na ara-dalàna na ara-pitantanana ity raha ity. Nilaza izy fa any ivelan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy nahalalana kely aza mikasika ilay resaka IST na ny fisiany izay procédure lazaina ary vao maika aza tsy misy ifandraisana amiko izay dossier mandeha ao amin'ny fitsarana na io melevé io hoy ny fanambarana hatrany izay nataon'ity ministry ny fitsarana teo aloha ity. Nambarany ihany koa fa ezaka fandotona sy fanaratsiana no misy eto tsy anaiky ho fitaovana amin'izany tetika izany aho ary manamiloka amin'ny kitsipo ireo fanendrikendrehana tsy misy fotony rehetra hoy hatrany ity farany raha nanao ny fanambarana sy nitondra ny fanazavana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsala venay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.